fiteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Arabaina indray isika isa-tokantrano amin'ity fotoana saripito feno voninahitra itya mirary ary mitsodrano fiainana avy amin'ny teny ao anatin'izao fandaharana izao. Noho izany dia tahiany Jesosy Daoly ny isa-tokantrano. Arabaina tompoko. Mirary soatsika menakavindray amin'ity andronio ity ny firaritsony ho an'ny olona manam-panahy satria izay rehetra manam-panantenana no avy nandreneso satria izotra mandroso makany amin'ny izay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina niditra tao am-pony. No avy rehetra dia mifono fahatsarana Daoly izay nirariana soan'ny rehetra izay metrahana ihany koa ny fiarabana ho an'ny isa-tokantrano izay manaraka an'izao fandaharana izao. Mino izay fa ny fanamasin'Andriamanitra hiasa mahery amin'ny fiainany tsiray avy sy eo am-pony tsiray avy ny amin'ny teny fiainana izay ho zarainy eto. Ary manantena ihany koa izay mirahalahy fa tsy sokatsokatra ho azy ny vavanay raha tsy ny fanan'Andriamanitra no manokatra an'izany sy ampiteny anay eto indray ao anatin'ity fandaharana mahafinaritra iarahantsika kristianina malala isany ity ho an'rehetra isa-tokantrano. Arabaina tompoko. Avetrantsika dia nomboka mivavaka ary satria eo apetraksika ampelantanan'ny tompo ny fahafahantsika mandray ny teny fiainana ho amin'ity anio ity. Raha tsara indrindra ray be voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa tsy tahaka ny tany silo ny fiainanay ary tamin'izany dia nahalana ny teninao. Azonay an-tsaina sy azonay veroka loatra ny fijalian'ny fiainam-panahy raha toa ka tsy miteny ianao ary tsy manambara ny am-ponao. Ndreto izay mitondra ny fiankofanay apura ao anatin'izao fandaharan'izao hoe raiso ny dera sy ny lazara ny voninahitra. Marina fa nomenao ny teny fa raha tsy nomenao ny fanambarana dia zava-pony izany. Misaotra ny amin'ny fandahana rehetra hatr'izay sy tia an'io tindray vaovao. Io ny rehetra izay manaraka miaino sy mijery amin'ny alalan'ny fanahinao dia aoka hivadika ho tonga faherezana ny fahalinana, ho tonga fampiarana ny fandrenesana ary ho tonga fahagagana ny fampianarana. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Raha mety Pasteur dia sarobidy be mantsy le fampianarana tamin'ny farany alohany ametrahana ny fanontaniana itoizantsika indray amin'ny dingana manaraka androsotsika. Afaka fitian'ny Pasteur vetivety ve ny lesona sy ny fampianarana momba n'ilay lanitra voalohany nataontsika tamin'ny farany. Eny Pasteur izay indrindra misy zavatra kely tiako homariana alohan'ny fotoana hidirantsika amin'ny tapany faharoa ijerevana mikasika momba ny lanitra faharoa. Hojerentsika kely Pasteur azafady ny teny Andriamanitra amin'ny petera faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny falitona izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ny tany dia toeran'ny filana, filany nofo satria rehefa nanota ny olona dia mora azo ny falitona sariana any amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria efa nivadika tamin'Andriamanitra ity nofo ity. Izay no natonga an'Andriamanitra nitondra ny lanitra fahatelo. Ampiaina n'ity tany ity ho tonga lanitra voalohany. Le lanitra voalohany zany dia toerana anankiray nomanin'Andriamanitra anehoana ny fahatsarany heriny sy ny voninahiny, ny asa manova manatanteraka izay atao hoe planina sy programa mpamonjena tamin'ny antony nahatongavan'i Jesosy hitondra izany lanitra fahatelo izany naseho teto an-tany tamin'ny alalan'ny fahatongavany naka ny endriky ny olona. Izay no mahatonga ny olona izay mandray an'i Jesosy anana ny endriky Andriamanitra. Endriky Andriamanitra. Endriky ny lanitra aseho eo amin'ilay hoe lanitra voalohany tian'Andriamanitra ho aseho eto ambonin'ny tany. Io Pasteur zay ny antony mahatonga antsika tsy maintsy miaina amin'ny fiainam-pahamasinana, miaina amin'ny fiainam-pahamarinana, mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahan'ilay hery sy fahefan'Andriamanitra mifanontronany
manatanteraka sahady ny fiainana eto ambonin'ny tany ny fisiny zay fiainan-danitra tsy tamaso zay le fiainan-danitra tsy tamaso zay atongo ty tany ty ho lanitra voalohany hoe ny santatry ny lanitra zay le voalohany hitanareo ohatra zao le fanambaran'ny apôstôly Paoly averitsika kely Korintiana faharoa vetivety le niangatsika teo pasteur Korintiana faharoa toko 12 andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra amin'aran'i Jesosy mahalala olona anankiray amin'ny Kristy tokony ho 14 taona lasa zay natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny teny tsy fantatro Andriamanitra ny mahalala ary ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo ary mahalala ilay olona anankiray natao amin'ny teny na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro fa Andriamanitra ny mahalala fa nakarina ho any paradisy izy ka nandre teny tsy azo tenenina sa tsy tokony ho lazain'olona amen ohatra zao zany misy ny lanitra voalohany dia ny lanitra faharoa eo tena-tenatra dia ny lanitra fahatelo any an-danitra any amin'ilay toerana misy an'Andriamanitra dia hitanao hoe izy kosy voalohany lanitra voalohany lanitra faharoa lanitra voalohany ny tontolo misy atsika tian'Andriamanitra hovaina amin'ny fananana ny fanamasina anova zavatra eto ambonin'ny tany lanitra voalohany zany ao anatinao amin'ny alala ny fanamasina sy ny fisiny fanjakan'Andriamanitra zay zany aloha ny résumé voalohany hitantsika rehefa avy eo amin'ny lanitra faharoa ary averitsika marina ilay izy amin'ny lanitra fahatelo fa eto temetraka kely ny fahatsarana ao anatin'izay fanomezana ny men'Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny ao anatintsika zay mitondra ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra satria ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia tena ilaina tokoa ampahazo aina ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra afatsika tena misitraka tsara ny fisiny io lanitra voalohany io eto ambonin'ny tany io lanitra voalohany io rehefa tena hiainana tena mahafinaritra satria lasa akaiky ny fon'Andriamanitra ianao akaiky ny sofin'Andriamanitra ianao ary tena akaiky an'Andriamanitra mihitsy zay no mahatonga le hoe Jesosy ny teny raha miray amiko ianareo tanareo ny exploana amin'ny fipoahana rehetra miafina ao ambadiky ny fahombiazanao eto ambonin'ny tany amin'ny fitondranao n'io lanitra voalohany io ao anatinao dia teraka avy amin'ny communion zay ny sarobidiny communion averiko indray ny fiombonana amin'Andriamanitra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tenareo fa ho azonareo zany tsy ny olona rehetra ry havana mahazo ny zavatra rehetra zay teneniny fa ny olona mifankahita amin'io lanitra voalohany io ary io tsy azontsika amboarimboarina hoe tereko ifanaraka mitoetrako Andriamanitra lany fotoana eo tsika reraka Andriamanitra tsy mety reraka satria izy éternel Andriamanitra mandrakizay izy tsika nyreraka rehefa tsy manaiky iova andeha prinsipe an'Andriamanitra c'est tout zay fotsiny dia zay ny antony mahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe manaitra antsika kristianina mba anapatsapana ny asarobidiny fisin'io lanitra voalohany io dia ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ahafahanao mifandray amin'ny fahefana mahefa dia ny fanjakana lanitra zay misy ny lanitra fahatelo iara-iasa akaiky aminao rehefa miara-miasa akaiky aminao io dia tanteraka eo amin'ny fiainanao ny atao hoe fiainan-danitra dia ny ety ambonin'ny tany manoroka ny tany lanitra ary tonga lanitra voalohany ny tontolo misy anao eto ambonin'ny tany zay ny zavatra anankiray faharoa Jesosy ny teny raha misy olona hozy izy dia apôstôly Paoly ao amin'ny Kristy Korintiana faharoa toko 10:7-10 raha misy olona ao amin'ny Kristy lanitra voalohany zany ao amin'ny Kristy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy zany hoe ianao zany novain'Andriamanitra anana ny natiorany mba ahafahanao misitraka ny fisiny sy ny fiainany rehetra ao amin'ilay lanitra fahatelo dia ny eto ambonin'ny tany zay ihany famotinana mikasika momba ny lanitra voalohany pasteur avetrany angambitsika mba tsy halany fotoana loatra satria be deaibe ihany koa ao ambadiky ny vata fahitalavitra sy ny tokantrano efa manontany sady manitikitika ny amin'ny lanitra faharoa ka zay indrindra angambany tsy angamba fa zay mihitsy pasteur hoe matao Andriamanitra mametraka ny fisin'ireo karazana koso na karazana lanitra misy karazana tombontsoa ihany koa na karazana vokatsoa zay foana moa ny prinsipe an'Andriamanitra ohatrany hoe votsora zay le resahanao hoe ny votsoran' Jesosy tsy kelikely tahaka ny nanomezany an'ilay fahefana hoe petera aloha dia avy eo ny mpianatra dia avy eo ny mpino ao anatin'izay tena mahamaika tokoa marina fa tokony efa hiaina n'ilay lanitra voalohany nefa ihany koa mahaliana pasteur hoe ahoana ary zany ny fanazavana nomen'Andriamanitra antsika indray natao zao fandaharana zao ny amin'ny fisin'ilay lanitra faharoa inona indray ny tokony ho fantatry ny mpino ny andro farany ny amin'io lanitra faharoa io misaotra ny fanamasintsika ny amin'ny tolotsaina sy ny fahendrena feno mikoaka eo atongotry Jesosy tanteraka ny amin'ny fanambarana rehetra sy ny fanomezana mamaim-poana an'izany ho an'niraka sy zao tontolo zao sy ny safanimpoana ny zavatra anankiray nambaran'ny tompo mikasika eo momba ny lanitra faharoa dia ao amin'ny lanitra faharoa Andriamanitra no manome sy ny information rehetra sy ny révélation rehetra hitondrana ny fiangonany mba ahafahan'ny fiangonana hiaina tsara amin'ny fisiny lanitra voalohany
zay eo atenatenany ny lanitra faharoa. Lanitra faharoa zany a ny pasage tsy maintsy lalovan'Andriamanitra alohan'ny hiditra hidinany eo amin'ny lanitra voalohany. Satria tsy afaka mandalo ny voalohany tsy maintsy miditra amin'ny faharoa makany amin'ny fahatelo, ary ny fahatelo tsy maintsy miditra amin'ny faharoa. Ambohi-piaonana amin'Andriamanitra ny lanitra faharoa. Ambohi-piaonana amin'Andriamanitra ny lanitra faharoa. Pasteur, mahafinaritra be any mendreto fanoharany reto satria eo mihitsy le révélation ny miainga. Raha mandinika tsika ny magy tao amin'ny lanitra faharoa izy nentin'Andriamanitra ahita ny fahaterahan'ny mpamonjy ny révélation rehetra ao amin'ny lanitra faharoa. Lanitra faharoa zany lay tontolo pahanginana hiaonanao amin'Andriamanitra. Zay ny lanitra faharoa. Ao anatin'ny lanitra faharoa tsika no mampita vavaka amin'Andriamanitra. Zay le fifandraisana amin'Andriamanitra sy fifandraisan'Andriamanitra amintsika. Ary eo amin'ny lanitra faharoa koa Andriamanitra pasteur no mamaly atsika. Matetika io lanitra faharoa io dia maneho ny alim-pahanginana. Alim-pahanginana ny lanitra faharoa. Alim-pahanginana. Zay ahafahan'Andriamanitra mampita zavatra. Azo lazaina hoe ao amin'ny lanitra faharoa no mipetraka ny vision, ny fahitana, nofy. Oui. Nofy. Ohatran'izay voarainy Joseph. Ohatran'izay voarainy Joseph. Ary eo indrindra tsika no resaka matetika ny olona anankiray akavitsian'Andriamanitra no miresaka amin'ny olona amin'ny andro atoandro. Raha vakitsika amin'ny Baiboly fa mangina alina daholo. Lanitra faharoa tsy le journée anehoantsika fanapahana ao amin'ny lanitra voalohany, fa lay andraisantsika fanapahana sy vision ao amin'ny lanitra faharoa. Passage tsy maintsy lalovana lanitra faharoa raha te hahomby ao amin'ny lanitra voalohany. Le izy zany pasteur mahavariana be. Le anarany fotsiny zany no ohatrany hoe mifandipatra hoe lanitra voalohany sy faharoa, fa ny tena marina tsy maintsy avy ao amin'ny passage lanitra faharoa vao afaka tena mahazo aina ao amin'le lanitra voalohany. Hitan'ny pasteur tsara angamba ny zavatra nisy tamin'ny tsy ovakitsika izy fa lavalava ihany fo le fotoana nefa ny te andeha aingantsika fa mba anetranareo mba mamaky an'ity tantara faharoa toko voalohany ny andin'ny fahina ka hatramin'ny andin'ny faharoa ambin'ny folo. Rehefa nivangin'Andriamanitra Solomona ka ny fo izy dia tsy nahalala akory izy hoe nanonofy rehefa ny fo avy eo, fa toy ny ona tamin'Andriamanitra mivantana izy nandray le teny hoe inona ny tianao fa ho ataoko aminao. Zany hoe tamin'io passage ny alina tao Gibeon io no nahitany Solomona n'Andriamanitra tao amin'ny nofy lanitra faharoa. Raha zay ianao netrano mba mitehaka kely ao an'Andriamanitra. Vérité biblique be loatra zavatra zaraiko aminao. Ao amin'ny lanitra faharoa izy no mifankahita tamin'Andriamanitra. Ary zao rehefa nanaiky naorina tao amin'ny lanitra faharoa Solomona vao naseho ara-panapana teo amin'ny lanitra voalohany. Jereo anie inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Solomona le nampiavaka azy amin'ny mampanjaka tsisy fandraisany tamin'ireo mpanjaka hafa rehetra no nomen'Andriamanitra satria tsisy mpanankarena mihoatra noho izy tamin'ny mpanjaka rehetra manodidina azy sy ny tany manodidina azy satria hafa mihitsy ny fisehoany zany lehilahy zany. Mahita ao anatin'izao confinement zao ny esikitana mamiratra anokafan'Andriamanitra ny lalanao amin'ny anjara voatery tahaka ny nampahitana magy tao anaty vision tao amin'ny lanitra faharoa. Solomona tao anaty rêve indray tao amin'ny lanitra faharoa. Lanitra faharoa anao omen'Andriamanitra anatin'ity confinement ity. Ary matetika zavatra mitranga ao amin'ny lanitra faharoa io anovan'Andriamanitra zavatra dia matetika ao anatina période na vanim-potoana somary mamaivay foana. Mamaivay foana. Zao aloha azo lazaina hoe lanitra faharoa koa ny fandalovanao fisedrana. Azo lazaina hoe lanitra faharoa koa ny fandalovanao fisedrana. Ny Genesis toko fahatelopolo. Tsika tsy tonga dia maka zavatra be deabe fa ozaraiky fotsiny amintsika le zavatra mitranga. Ny Genesis toko fahatelopolo ny andiny fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny dimy fa efatra amin'ny telopolo. Labana zao rehefa nazo an'i Jakoba izy dia te hamatotra an'i Jakoba mafy mihitsy satria mihevitra sy misainy Labana hoe tena avy eo amin'ny Jakoba ny fitahiana azy. Noho ny fananany Jakoba fahendrena dia tsy tiany sy afoiny mihitsy Jakoba hiala ao aminy. Saingy zao ny zavatra nitranga. Rehefa alohan'ny fotoana ivoahan'i Jakoba hiala tao amin'ny Labana dia nomen'Andriamanitra fahendreny Labana, nomen'Andriamanitra fahendreny Jakoba ao amin'ny Genesis toko faha 1 amin'ny telopolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Nomen'Andriamanitra fahendreny izy hoe omena azy ny fanaraka tsara izy sy Labana dia nomeny tompo fahendrena izy tamin'ny vision noho ny alina ny amin'izay zavatra rehetra tokony ataony ananany fahendrena aseho ahafahany mahazo tombony tamin'ireo andraikitra sy raharaha rehetra izay nomena azy ahafahany mitondra n'ilay anjara mihoatra mivoaka tao amin'ny Labana noho izay nananany Labana rehefa tonga ny fotoana tena hitahian'Andriamanitra ny Jakoba.
hitantsika zany amin'ny Genesis toko araka amin'ny telopolo andiny fafolo ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo. Andao nefa kitsika kely pasteur azafady le hevitra nomenan'ny Jakoba. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa mby amin'ny andro izay nikambanan'ny ondry amanosy dia natompoko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy arindro sadika sy mara ary sada nilaza ny kambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy izaho inty aho. Ary hoy izy, mba atopazo ny masonao jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy, satria efa hitako izay rehetra natao labana taminao. Izao no Andriamanitra Betela izay nanosoranao tsangam-bato sy ny voadinao tamiko. Miainga ankehitriny hiala amin'ity tany ity ka mody any amin'ny tany nahaterahanao. Amen. Zay no mahatsara ao anatina vanim-potoana sarotra miombona amin'Andriamanitra ianao satria ny hevitra rehetra izay omen'Andriamanitra ny Jakoba isehono mpanapaka tamin'ny fotoana ny ainan'ny Jakoba koa ny lanitra voalohany dia ny hafa natao amin'ilay lanitra faharoa ny onany tamin'io anjelin'Andriamanitra io tao anaty nofy na ny mihazy ny hevitra na tonga azy ampikambana ny mara sy ny loko ranoray atonga azy anana tombony mihoatra satria rehefa tonga ny hevitra avy any ambony hitanao ao amin'ny lanitra faharoa no andraisana hevitra avy any ambony angamba hita azony pasteur tsara angamba ny asoazony nareo zay any ambadiky ny caméra manaraka anay ny manaraka ny ty fampianarana ty ny zavatra ty mitompo ho teneniny eto rehefa mampiasa hevitra ianao dia mahomby mihoatra lavitra ny hevitr'Andriamanitra no ny hevitry ny fisainan'ny olombelona fitsosina mitambatra ka manam-pahendrena eto ambonin'ny tany. Ho avy ny olona nytany ianao hoe fa inona ny zavatra mitranga, fa inona ny zavatra misy teo amin'ny fiainanao, manino zao exploit zao no mitranga eo aminao, fa taizao satria mandritry ny confinement le olona tena miombona amin'Andriamanitra tsy mandany fotoana. Hitanao meko hevitra nareo aza miresaka fiainan'olona zany, aza mandany fotoana mandoto fo mampiditra karazan-javatra fantatrao fa tsy ahatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mba atovy ao anaty ny confinement efa confinement men'Andriamanitra fotoana itokanao trove dia mbola andaniana fotoana amin'ny zavatra hafa manaova ohatran'ny Jakoba manam-potoana mihoatra ionana amin'Andriamanitra noho ny fotoana iresahana amin'ny olona. Ndika rehefa feno ireo fotoanareo dia zao ny zavatra mitranga. Men'Andriamanitra hevitra ianao ary zay hevitra omen'Andriamanitra zay dia taddio rehefa Andriamanitra manome hevitra olona anankiray dia jereo ny ery Jakoba, jereo ry Solomona, jereo daholy fa zay nandray hevitra avy amin'Andriamanitra avy amin'ny lanitra faharoa io tena tonga dia hevitra anankiray monja, hevitra ray monja tonga dia goava. Nefa ho an-danitra nino pasteur fa tsy hevitra ray fotsiny ya hevitra ray zany hoe tsy mila hevitra be dehibe ne zany tsika raha ny tena bibliquement parlant zay mitsy tsy mila hevitra be dehibe. Lanitra faharoa fotsiny mila mahatonga saina kristianina manapa-kevitra mifanaraka amin'le révélation zay fantatra, miditra tahaka an'izay teo aloha niditra sy ny sitraka ary inoko fa Jesosy tsy miovo omaly an'io ary mandrakizay raha niditra ny teo aloha hiditra kotsika ankehitriny ny sitraka ny teo aloha hisitraka kotsika. Eny hoe pasteur niketrika miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny lanitra faharoa manifestation miaraka amin'Andriamanitra lanitra voalohany mazava. Ary zavatra ireo na ny lanitra voalohany na ny lanitra faharoa eto tany dôly. Ny anankiray fotsiny hoentin'Andriamanitra ao anaty dream rêve fakahita amin'ny lanitra fahatelo ya ao amin'ny lanitra faharoa zany hoe zay le mahatonga azy eo atenatenany. Fa tena mandinika baiboly tsika dia omen'Andriamanitra azy hevitra afantarantsika mba mamantatra hoe inona ary ty lanitra voalohany sy faharoa fa tenisaka nitonga eo matetika ohatra misakaty fa inona ary ny tiam-polo tenena, inona ny tiany ho atsika, inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina dia aloha velarina eto aloha velarina eto hoe zao ny lanitra voalohany tia ny lanitra faharoa ary tia ny lanitra fahatelo. Rehefa miteny Andriamanitra dia militsika manatanteraka zay fotsiny no andrasan'Andriamanitra, zay le fifandraisana mapety ny fitondrana anao tao amin'ny lanitra faharoa mba ho aseho amin'ny lanitra voalohany, ny qualité d'obéissance, kalitao am-pakatoavana rehefa miteny Andriamanitra. Nisy fotoana Andriamanitra zao niteny tamin'ny alina tamin'ny Isaka andeha ho an'ny Egypte izy ao amin'ny Genesis toko 4:20 vakitsika ny Genesis toko 4:20 fa tsy vakitsika zao fa lavalava ihany le teny eo fa rehefa mosary tao Gerara dia hitsoaka ho an'ny Egypte ohatry ny olona rehetra hoe andao any Frantsa fa mafy be ty nefa ny Frantsa koa ary zao moa zany zao tafiditra anatin'ny confinement ny toe-karena sy ny rehetrarehetra somary mafimafy ihany andao ndray ary ho any ny any koa mety misy ohatr'izay koa na iza zany hitsoahanao zao samy anamafy ny sistany ny olona satria raha mbo mety kely ohatra zao ny Allemagne na samy Union Européenne ary zareo dia capitaliste
samy miaro ny rambony samy miaro ny fiainany tsy hopotika so de hoe ny sasany tena latsaka be ny ara-toekarenany de iasetrany isarika midina fantatsika zany zavatra tiako tenena zany tsy resaka kely an'izay sika androany fa iresaka kosa mikasika mombany hoe rehefa miaino an'Andriamanitra Isaka de ozy Andriamanitra hoe tsy mihetsikety eo amin'le tany mosary ozy Andriamanitra tsy mihetsikety ka de zao rehefa miaino an'Andriamanitra izy tao amin'le tontolo mpiombonana ao amin'ny lanitra faharoa de zao namafy izy teo amin'le tontolo mena teo amin'le toerana misy azy namafy nakatao fotsy izy baiko tao de ozy izy mibaiboly mpanjato be indrindra ianao zany rehefa makatoa an'Andriamanitra teny ray fotsiny averiko teny ray fotsiny de jereo ry Isaka jereo ry Solomona mba mitodi kely mijery andry Josefa koa zavatra ray ao anatina nofy anankiray fotsiny tonga de ino nisy ny tantaraina teo amin'ny fiainan'ny Josefa teo amin'ny fiainan'ny Jakoba teo amin'ny fiainan'ny Isaka teo amin'ny fiainan'ireo olona mifanekena voalohany rehetra natafavoaka azy ka Andriamanitra te hitanao mandray ndraikitrapinoana izy rehefa tsy ataonao zay anjaranao de mitazana fotsiny koa izy tsy betsika tsy hoe nofo ririnina akory nomen'Andriamanitra anao fa natao nofo goavany ianao satria manompo Andriamanitra goavany meteza nokatra ny vision anao ifankahita amin'izay zavatra hitan'Andriamanitra momba anao fotsiny rehefa fantany Josefa no aviny tao amin'ny nofy nanehoana tamin'ny Josefa tao amin'ny nofy nanehoana taminy fa ho mpanapaka izy fa ny voany tao amponja koa tamin'ny nofony hafa zay nadikany natonga azy teny amin'ny palais zavatra anankiroa le izy samy tao amin'ny lanitra faharoa daholo le izy fa ny lanitra voalohany niresaka tamin'ny Josefa Andriamanitra hampahery azy fa rehefa napahita ny nofony hafa izy niinterpréter ny nofony hafa tao amin'ny lanitra faharoa indray de zao ny zavatra nitranga lalana izy orany tany amin'ny promotion dikan'izay savy ao amin'ny lanitra faharoa daholo le décision nafahan'ny Josefa tafakatra tsy nafahan'ny Josefa nahery teo amin'ny parcours-ny satria tadidio rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny lanitra faharoa ianao de tantanin'Andriamanitra ihany koa amin'ny fijorom-panotronana ao amin'ny lanitra voalohany zay iainanao eto ambony tany amin'ny firaisana ka ny nofony momba antsika de tadidio nofotsika avy aminy de isedranatsika mba hijoro fa ny fampafantarantsika kosa ny nofony hafa de mananatra antsika ho any amin'ny toeram-boninahitra zay le mahatsara ny fisin'le lanitra faharoa sady mampianatra izy ianao ampijoro anao mampahery anao izy mba hivavaka ho an'ny hafa ihany koa zay ny mahatsara ny intercession Josefa ny intervenir amin'ny fiainan'ny hafa de lasa nisitraka ny fiakarana any amin'ny lapa ihany koa izy mahita ao anatin'ity confinement ty fiovana tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tsiray avy mandroso tsara amin'ny mpifandraisana amin'Andriamanitra ianao amin'ny lanitra faharoa manome etsika tsara ianao amin'ny fanamasina amin'ny karazany fanekenao hotolorin'Andriamanitra hevitra le hevitra ane misy fotoana ohatrany hoe miteny momba anao zany Andriamanitra hoe ty toetranao tianaka ohatrany mbola mavesatra be fa maninona ary ianao mbola eo foana de indraindray raha mbola velona ao le toetra de misy manetsika kely ohatran'izay de indray ianao fa miverindala de lany fotoana eo ampanefenanao Andriamanitra fa tsy mba homenao fotoana amin'izay izy ampandroso anao averiko foana zany teny zany ohatrany hoe mavesatra kely ho an'ny olona tsy vonina niova fa inoko fa vonina niova daholo tsika rehetra satria te hisitraka ihany koa zay famarinana miafina ambadiky ty révélation ty ny confinement zany de tadidio tsy maintsy hijanona io fa ianao mila manomboka avy eo amin'le confinement zay tondran'Andriamanitra anao io zany lasa tokony style de vie anao zay niainanao tao anatin'ny confinement ara-piambonina amin'Andriamanitra satria za mino fa betsaka ny fiangonana fa very ny fitiavana voalohany de miaina fangatsiahana ao anaty fanompona ampifalemy vokatra fotsiny fa tsy tena manana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra fotoana zao hiverenana amin'ny fitiavana voalohany hevitra ray avy amin'Andriamanitra de afaka anovany zavatra rehetra zay le tombontsoan'ny lanitra faharoa hevitra ray mahatonga olona be deaibe zao tontolo zao hitodika eo amin'ny fiainanao manokana tsika mila malala hoe inona ny ilain'Andriamanitra amintsika ary tsika koa mila mahafantatra hoe inona ny tokony homentsika an'Andriamanitra ary ny lanitra fahatelo de tadio tsy eo amin'le nofo sy fahitana fotsiny fa hiditra indraytsika amin'izay ao anatin'ny question réponse na 15 minutes anankiroa mifanesy samy hotain'Andriamanitra tsika rehetra farany alohan'ny amaranany ty dinika sy nandroany ty de tiako tsiray avy anokatra ny fony amin'izao fotoana zao tsy tonga ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy mandray an' Jesosy ianao ary ny fiekekeloka sy ny fibebahana marina de lalina misokatra ahafahano misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra ny fahafenony ndao tsika an'olo tena ho an'ny tompo anaovao ny fanoloana tena tsika mahafahatsika misitraka an'izany lanitra faharoa zany
eo amin'ny sehatra ahafan'Andriamanitra maneho an'ity tanyity ho toerana anehoana ny lanitra voalohany amin'ny alalan'ny fisianao. Raisy Jesosy tompo sy famonjy ny fiainanao manokana. Ny ilainao tsy iza ny iza Jesosy rery. Izy ny mpamonjy tokana teo amin'ny azo fijaliana ary izy afaka ho ao anatinao mandrak'androany mba ahafahanao miray tanteraka aminy. Raisy izy ary amin'izao fotoana izao ao anatin'ny vavaka ity raha sitraka ao indrindra. Averen'izao vavaka izao. Jesosy eo mamiamiko ny teninao. Mamindra fo amiko. Mamelany fo tako rehetra. Manaiky ahy Jesosy eo. Ny ampandroso anao atao poko. Ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira atao anatiko. Manjaka atao poko. Sorato eo boky ny fiainana ny anarako. Sanak'Andriamanitra. Sotrany amin'ny rano tao Kalvari. Sotrany amin'ny famonjena ho amin'ny fotoana rehetra. Madio aho voavela ny eloko. Tia ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Manao reny fankasitrana mandrakizay. Amen aty amen. Mirary soa antsika rehetra. Mino fa ny fanasitranana, ny fanafahana, ny famonjena, ny asa ao anatin'ity teny ity dia tonga ny fanotrona ny kasika ianao ny tokantrano an'izany. Izy fanasitranana fomba tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tsiray avy isan-tokantrano izay manaraka an'izao fandaran'izao amin'izao fotoana izao. Raiso zany raha fanasitranana, raiso zany raha fanafahana, raiso zany raha vahaolana mahagaga. Amin'izao fotoana izao hetsika ny fanontron'Andriamanitra hikasika ianao, fantatro ilay niteny tamiko ary fantatro ny hery sy ny fahefany amin'ny fikasihana fiainan'olona amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Sakana amin'Andriamanitra ny elanelana sy toerana ary afaka hanao zavatra mihoatra hatrany izy. Mametraka veloma finaritra ao antsika rehetra, samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Veloma tompoko. Tainy Jesosy daholo ary dia amin'ny fandarantsika manaraka indray miaraka eto indray tsika. Ny toriteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events.